fa afaka atao tsara ihany koa ny manolotra singana raozy mena hoporofiny ny fono tempo ho an'olo-tokana. Tsy ny raozy ihany nefa ny voninkazo amin'ny fono fitiavana fa ny glaiola ihany koa. Ny glaiola mena izao dia voninkazo somary erotika. Ny lisy fotsy indray dia mampiseho fitiavana feno fanajana. Raha ny valentinanao kosa no fitiavanao voalohany na ianao no fitiavany voalohany dia hortensia fotsy no tsara hifanoloranareo. Raha toy indray ka vao ambabo ilay nantefan'ny fitiavana ianao dia fehezana violette aloha no tsara atolotra azy ampahafantarina fa misy fitiavana mitsiry. Afaka mangataka fionana amin'ny alalan'ny fanolorana glaiola mavo avy eo izay midika ho fionana amin'ny fono fitoriana fitiavana. Rehefa tonga amin'ny fotoana fitoriana fitiavana dia ny raozy fotsy izay mampiseho fanajana indray no atolotra. Rehefa miredareda ny fitiavana vao manolotra raozy mena ho an'ilay olontiana. Raha ohatra indray ka nisy fifandirana tao aminareo roa dia ny raozy mavo no atolotra ho mariky ny fialantsiny. Raha fitina ary izany ny hevitra finosiny voninkazo dia saika amin'ny fono fahadiovana sy fanajana ny fotsy. Ny afatra ampitain'ny voninkazo volomparasy indray dia fitiavana lalina sy tafalatsapaka. Ny voninkazo mavo moa dia mariky ny masoandro ka maneho fitiavana ao anatin'ny fifaliana. Ary ny voninkazo mena dia efa fantatsika rehetra fa taratry ny fitiavana miredareda. Maro amintsika angamba tany tokatrano tany hoe aive ka izany ireny voninkazo isan-karazany ireny. Tapitra ny vavaon-tsara tamin'izao alina izao soratsika ny mpanantoto Saint Germain Andry Manantena teo ihany koa ireo teknisianina maro surprise karakotana andrasana ny fanometanana tamin'ny mpanao gazety rehetra tamin'izay vavaon-tsara izay ho avy vola Ramanantsoa rehefa avy eo anolotra ny vavao amin'ny teny frantsay tena kosa ao amin'ny rampitso arivo indray felo matoboka. Sultan,